Hitanao misy fity manaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7. Miaraba tomboky vavy manaona tomboky lahy. Verina amin'ilony indray ny fandarana solanga amin'ny izao fiandohany ny taona 2024 izao fiandohan'ny taona ko dia manatitra ny araba latry ny taona. Araka nefa nampalalana antsika androany atoandro dia ny pasteur Mayol no vahintsika. Mirabanao pasteur. Miarabanao Joary dia miarabantsika avoaka malagasy rehetra na ny eto toerana na ny ety ampitan-dranomasina manaraka ny fandarana solanga ty dia miarabantsika rehetra tratry ny taona vaovao indray. Ya, raha vao miresaka amin'ny pasteur Mayol ny anisan'ny voalohany mampalaza anao dia ny fiandohan'ny taona ohatr'izao. Inona indray no lazain'ilay rangahy iny ny faminaniana izay tonga ao aminy avy hatrany dia mivantana amin'ny fanontaniako. Inona tompoko ny tranga amin'ity taona ity araka ny faminaniana voaranao fa henoko mantsy fa efa nahazo faminaniana ianao an'ity taona vaovao ity. Voalohany aloha zany misaotra betsaka fa sambany mba voasa teto amin'ity fandarana ty dia misaotra anao amin'ny fanasana zany. Resaka faminaniana mabe resaka be ny olona izy io. Tena mabe resaka be ny olona ary tsy vitany hoe mabe resaka fa tonga dia ho an'izay tsy mino na ho an'izay tsy tia mila izy tonga dia opa evangelika daholo no mivoaka. Kanefa ny reny moa tsy zavatra tsy dia atao magaga zany fa rehefa mivoaka reny faminaniana reny matetika tsy mino ny olona ary maro anisa mihitsy no tsy mino mampatonga an'le opa le tonga ty amiko hoe mpaminany sandoka hoe satria nisy tsy tanteraka tokotra ny anie voly le anankiray le 2013 iny no tsy tanteraka iny moa azo azavaina raha ilaina ny antony hoe na tsy tanteraka le 2013 fa ny fanontaniana naperako moa zany io na nitranga amin'ity taona ty zay araka ny resahana reny efa nisy aino manjery vitsivitsy efa nanasana moa zany araka ny mazatra isaky ny voalohany taona dia manontany ny zavatra isy moa zany dia vareny nambarako reny hoe nampilazan'ny fanjakana malagasy zany mba hiomana sy hitandrina fa maro ny tsy tian'ity fanjakana mijoro ity, maro koa ny tsy maniry ny hipetrahan'ity ela dia ny zavatra hitako hoe hisy ho avy hanao izay fomba hanonganana ity fanjakana ity. Tao anatin'ilay faminaniana izay? Tao anatin'ilay isy hanongana io. Ary ny ao ambadiky an'ilay izy dia firenena vahiny. Dia izaho moa zany hatramin'izay matetika rehefa misy faminaniana azoko tsy nijanona teto Madagasikara fa eran-tany ilay izy zany dia izaho miteny foana tahaka ny hoe raha olon'ny fanjakana zany dia karazana ohatra hoe agent de renseignement mahazo renseignement hoe zao nitranga amin'ity taona ty eto amin'ity firenena ty dia amin'ny agent de renseignement zany raha izay nitondrana azy dia ameko an'ilay fanjakana le renseignement ary matetika sarotra be ny mihaona amin'ny mpitondra fanjakana fa ianareo mpanao gazety no manasa dia manontany dia rehefa miteny ety amin'ny radio na amin'ny télé ianao manjery dia eny mitondra fanjakana foana zany ireny zavatra reny ary tsy vao zao tsy fekory hoe voalohany inge zany zavatra hoe nasehoan'Andriamanitra zany ny zavatra hitranga amin'ny taona fa efa hatramin'ny deuxième république ianao angamba ataoko hoe vavolombelona na eno hatrany ny zavatra efa niresahana hatramin'izay dia zay zany ny zavatra hitranga amin'ity dia iny no ampitaina ny fanjakana hoe mba ho mailo hitandrina tsara zany satria tsy maro no makasitraka n'ity fanjakana ity fa misy tsy makasitraka koa. Pasteur Mayol, indraindray zany rehefa azay ny aiaiko amin'ity fandarantsika isanao androany ity sao dia mampitahotra ilay izy sao dia miteraka korotan-tsain'ny olona dia sanatriny zany na ianao na izaho izay mamoaka an'ilay zavatra azo olana amin'ny fanjakana. Tsy vaovao nge zany le Joary efa mpitondra firy ny teto Madagasikara nefa niresaha atsika ataoko hoe tsika satria nareo mpanao gazety foana no nanasana hatramin'izay ny zavatra asehon'Andriamanitra dia lazaiko mba hiomanana amin'ny zavatra hitranga. Misy mandray ve sa tsisy mandray le izy dia fanjakana nitondra hatramin'izay teo
le mpifanjakana nitondra hatramin'izay zany a amin'ny fotoana ilazana azy tena tsy mino an'le izy fa rehefa mitranga vao de efa mipoitra le izy ateoriana zay zareo vao mety hoe marina ihany le nilazaina atao contre parenthèse le mpaminany sandoko tanteraka ihany le zavatra nresany ateoriana 2025 efa fantatro meloa hoe iongany rajoelina 2025 vao nanomboka ny janvier nanasana daholo atsaiko efa nisy fandarana solanga moa efa nisy fa tsy tafahona mihitsy mbola tsy nanasana ianao fa ro haino manjery rehetrarehetra reo fa nanasana daholo janvier 2025 na radio na télé de nanasana de nilazako hoe inona ny zavatra hitrangandray am'ty taona ty de efa niteny a janvier 2005 hoe iongany ty fanjakana eto toerana ty a am'ty taona ty ratsy vova ny délestage zay ny teny aniko janvier a fa opo moa zonazo mangina fa mpaminany zany de ka ratsy alany hoe izy aongana ny fanjakana io ny député rehefa fambilaza hoe anao mandat telo efatra kelandray ny miseho opo moa zonazo nanaovany le mpanona ny fitondrana satria tsy mety am'le mpanona ny fitondrana sy fitondram-panjakana zany zavatra ateneniko zany nefany a raha ny tena marina efa prévu miloa izy zany tokony iomana efa nytenen'le rangala zay tsika mpaminany sandoko iny ene fa iongany tsika am'ty taona ty ratsy voavany délestage fa andova any ty ka maninona ary zao le délestage voavany le fanjakana azo vahana ane zany le délestage fa le mpitondra mihitsy zany satria zany no nyteny de hoe mpaminany sandoka de tsy miheny mpaminany sandoka misy condition ve apetraka andriamanitra am'le faminanina voarainao hoe zao raha tsy zao fa tsy mijanona fotsiny izy zany hoe iongany ty fanjakana andro rajoelina ty fa nasianao hoe raha tsy voava le olana misy zay condition zay ka zay manko le baiboly manko miteny hoe tsy manao na inona na inona jehova tompo raha tsy milaza ny heviny mpaminany mpanompony zany hoe alohany andraisan'ny jehova fanapa-kevitra na ho fitahina io na ozona de miteny meloa izy moa no itenenany tsy mipaminany zay rano no itenenany de miteny meloa izy raha io ataonareo ka tsy mibebaka ianareo izao no mahazo anareo de misy azay mihitsy misoratra masina de ty zany efa lazainy meloa raha tsy zao zao nitranga de le olona nefa tsy mino le teneninao de ny am'izao fotoana zao ary raha tsy inona de inona raha am'izao fotoana zao zany de efa mazava zany hoe ho avy isy ariko lefa nilazaiko oatra am'izay vahiny mihitsy no ho avy eto ampiasa zay azony ampiasainy anonganana an'le fanjakana raha tsy de raha tsy mailo ny mpitondra fanjakana raha tsy miprendre précaution am'izany dia ho vitany ary ty variole de singe tikatra za zany efa nahitan'io azonao fa za tsy niteny tsony satria vao miteny ianao de opa varona le rangaty ve de tsy mahita fa tsy loza ihany am'ty fireneny ty za fanao mitenen'le rangaty za fa niteny tam'le covid reny ke opa ane zao hoe opa varararaka ny mahazo ana am'le izy ka ireny zany a za tsy de taitra na hoe marary fona mamaly am'ireny opa ataon'ny olona reny fa le izy a rehefa zavatra avy amin'andriamanitra le faminanina na za miteny azy ary tsy makajy an'iny hoe ahoana no apossible an'izany tsy voakajynao maolona anao zany de arakaraka ny anompahan'ny olona sy anejen'ny olona lasa ohatrany hoe confirmation ty amiko hoe avy amin'andriamanitra iny fa tsy hain'ny olona manazava azy tsy nohon'ny olona olona pasteur Mayolina matetika le faminanina taonao ohatrany zavatra ratsy foana négatif foana zany tsy mba misy zavatra positif zay hoe nanome faminanina andriamanitra fa ho tondra dronono tondra tantely le Madagasikara misy positif ka ay ohatra misy positif hoe itsika tsy ho mandrakizay izy Jehova hoe dijanona am'izao fanitrana sy zao fahoriana sy zao fanonganam-panjakana isak'izay mandeha zao fa tsy maintsy ho afaka am'izao tsika zany tsy maintsy ho afaka tsika fa matetika moa zany le zay faminanina tsara tsy de asian'ny olona resaka fa matetika amin'ny baiboly matahotra kosa ny olona ko ampitahorinao ny olona am'izy tsy hoe ampitahorinao fa ampitahoriny faminanina azonao eny ka zay koa ngeny fandraisan'ny olona azy hoe fampitahorana ono ajoary isy firenena anafika avy anao de efa fantatra de tsy ho lazaina va sao de mampitahotra vahoaka fa za lazaina hoe isy anafika tsika icyclone ho avy ve anapotika an'ity firenena ty mahery vaika be de ilazy tsika hoe asa tenenina vahoaka zany fa fampirorony andro mangarara anao isy olona anonga-panjakana
de eto am'le firenena de mahazo renseignement ny renseignement généraux ny fanjakana de tsy teny mitondra fanjakana izy hoe isy olona manomanokomana fanonganam-panjakana any a fa aokatsika eo mailo fa hoe mampirory vahoaka zany dina ary zany no de nao tompona andraikitra mahalala alazay my baiboly ho adinonako aminao ny ranora olona reo satria efa nasaiky nitsokony anjo mary ianao fa ianao tsy niteny lasainao ny diso de anao tsy niteny no anadinan'andriamanitra satria raha maty reo olona reo na misy mahazo azy de ho faty reo nohony tsy fahalalany satria tsy nitsokany anjo mary ianao fa raha niteny ianao fa le olona no tsy niaino de afaka mirandreo olona reo ianao zany keteny samborona kay maheolona fa manakorotana saim-bahoaka sy ny namasinsisa de za moa mameraka fantanina za mampiomana amin'ny fanjakana ny zavatra hitranga ndray ve no samborona fa tsy le olona nonga-panjakana ho avy no samborona sy le monde l'envers zany itikotrany any maheolona betsaka ny olona hoe maminavinany ho avy ny anao zany zao faminanina avy amin'Andriamanitra fa misy avy amin'ny alalan'ny karatra misy avy amin'ny alalan'ny tsy haiko skidy sy ny sisa nenizy amin'ny mary samy manao ny azy daholo io de fa samy mijery zay vokany eo za tsy de miady hevitra amin'ny olona rehefa misy olona milaza hoe zao ny zavatra hitranga mitaonao avy zao de mijery fotsiny fa za tsy manenjika an'iny olona iny na mikritika an'iny fa miandry ianao inona no tanteraka de inona no tsy tanteraka de fanontaniana anankiray io mampieritreritra pasteur hoe indre mandeha any zany na eny hoe nakasika anao manokana lay faminanina de le tamin'ny 2013 iny hoe ho lasa filohanao fa ny akoatr'izay tsy mahazo faminanina manokana ho anao ve anao avy amin'Andriamanitra azo aloha iverenana kely le 2013 iny zany iny manko ny tena mampitabataba ka tsy tanteraka le izy de hoe santiko le fa iny sisa ny tsy tanteraka zavatra nresako zao filoha no tsy tanteraka ka tsy tokony mifaly ary ve le olona raha tsy sitraka n'le olona ho filoha zange tsy mitomany ho filoha-pirenena ary za koa tsy mitady ho filoha-pirenena tsy moro zany zany hitondra firenena zany nefa ianao morotsaka fidiana ka zay manko le misy antony daholo ny mampitonga andreny firotsahana ho fidiana reny zany fa tsy hoe korony hoe de mandehandeha fatany fotsiny ianao manino moa za tsy nirotsaka tamin'ny 2013 nefa le élection nitombe 2013 raha ny lozika ny zavatra tokony nirotsaka fery ny sinoa sy ny karana sy ny Sri Lanka sy ny namany mpanao affaire sy ny nama reny tonga tao amiko tamin'ny 2013 hoe tonga amin'le zavatra nyresahanao ty tombe 2013 nofa amin'ny élection tsisy ataontsika hoe opportunité tsara mihoatra nyty zay ho avy ifanoana aminao iara-iasa 10 vola sy nitondra 5 milliards misy 10 farany ambony 20 milliards tamin'izany zany efa nafantatra fa mbola misy mpitondra roa renan'ny ravalomanana voza dikany zany tsy mbola izany hitondra orenan'ny ravalomanana le 2013 le chiffre 2013 tsy diso fa le analyse nay am'le 2000 le faminanina no diso satria le faminanina afaka folo taona rehefa mitombe 2003 miala ratsiraka mipoaka ny raha mandrika mipetraka le olona petraky ny FFKM mitranga le zavatra manokana momba ny fiainanao de manisanao folo taona afaka folo taona de anao ny filoha raha atao amin'ny teny frantsay hoe afaka folo taona de après 10 ans izay nanao calcul anazy 2003 plus 10 diso calcul enao zany tamin'iny tsy le faminanina ny diso fa le analyse nay an'le faminanina de tafapetraka raha valomanana fito taona nitondrano filoha raha valomanana ao raha mandrika no ialany eo de ina zavatra nitraka tonga 2009 tao anatin'izay fotoana zay no nazahoana le faminanina hoe aorina raha valomanana mbola misy mpitondra roa donc tsy mbola iza zany nitondra après raha valomanana de zay ny tsy nilatsako tamin'ny 2013 na de nisy vola be ary tonga tao amiko fa za raha mpanao politika mitady vola nasiko ane le an'izay ny raisiko na de tsy olany fa tsy nitraisanao le vola ka ahoana moa na raisiko n'le vola nefa zany ka mifampiraharaha am'rety olona rety fa tsy amin'Andriamanitra zay naniraka na fa afangaron'ny olona matetika mako ny olona miteny hoe nen'io tsy faminanina fa analyse donc na faminanina le izy na analyse samy zavatra mbola futur daholo ane zany fa mahasamy hafa amin'ny faminanina sy ny analyse de ty raha analyse no ataonao de maro ny olona mitovy hevitra aminao hoe mitombona io fa analyse fa raha faminanina de le analyse zany
avy aminao personnel ia. fa raha faminaniana indray iny tsy avy aminao personnel fa avy any ambony donc raha vao faminaniana tonga dinideny maronisa tsy mino an'iny maronisa contre an'iny ary manomponompo anao daholo ary ny olona hoe devoly io mpaminany sandoka fa aza mino an'izany aza mety ampirororona mahagaga tokoa tany hoe kristianina ianao kristianina ianao dia hoe mahazo faminaniana ianao a dia le kristianina mihitsy tsy mino anao mahagaga tsy mahagaga zany fa zay ny ara-baiboly kristy misy ny laza tsy misy mpaminany masina taniny zany tsisy an'izany zany kely zay anao ny vahiny eny ny tena mino reny zavatra resako reny ny vazaha ary hitany hoe ny tombona daholo izy rehefa mandeha izy fa tsisy mpaminany masina taniny zany dia zay ho any tsy mbo mampatezitra anay na opopain'olo hoe mangena fa devoly hoe mpaminany sandoka hoe manaraka atsika amin'ny FB zao fa zany zao fa betabetra ny soloatra zao hoe devoly hoe mpaminany sandoka tsy mena dia le tanora teoriana zay teraka nanomboka taty amin'ny l'an 2000 nakaty amin'izao zany izy mbola 2020 taona zany hoe fa zany hoe tamin'ireny fotoana ny voan'ny faminaniana reny a itsika fa ataontsika hoe 10 taona mahery no matadidy ny zavatra ny resako hatramin'izay dia zany mampatonga n'le tanora mitabataba hoe tsisy tanteraka ny tenenina ny ray azy ka ianao tanora voamako tsy naheno ny zavatra tany aloha dia lozika atao hoe teraka 2000 anao 2010 ianao mbola 10 taona nga mbola misy miditra milohanao zay resaka faminaniany paster Mayola na zavatra zay resaka politika tany raha fehezina kely zany a dia hoe le faminaniana tonga aminao dia anjaran'ny paster Mayola no manao ny analyse manao analyse ve ianao vao mamoaka nyzao zavatra resantsika zao a sa tena le faminaniana telquel tonga dia direct iny hoe iny ny lazainy a dia mbola ataonao fa analyse ve zao ty zavatra ty hoe mety isy firenena vahiny ka nisy angy tsy hoe mety isy firenena vahiny fa efa zay le nyresahany donc takany araky ny resako hoe takany hoe agent de renseignement ny fanjakana zany ianao hoe malala hoe misy olona longa-panjakana ry a ka na marina le izy na tsy marina mandray précaution le fanjakana fa tsy hoe le olona ny laza no samborona eno a ekeko ane zay iny efa niresantsika teo fa le hoe anao analyse ianao ve tsy mahafantatra zao maolombelona anao paster Mayola hoe iza le firenena tsy afaka amin'ny teny ianao Mozambique sa tsy fantatro Burkina Faso zany manahirana zany fa mety fantapatatra fantatro fa za tsy manahirana anano miteny an'izany a satria mety animbana amindreo le firenena anareo koa mety ho zandry ngamba notifiriny sy namany hoe mamoaka ny secret ve sy sisa fa en fait hoe le faminaniana alohan'ny hitrangan'le zavatra dia efa mitenen'le izy tsy manina nalazainy hoe analyse ny ngarain'io fa rehefa tsy mino angenao ianao afaka manao fanambaranao koa afaka miteny za koa nahazo faminaniana na za koa nanao analyse contre an'izany fa tsy isy zany tsy aza matahotra anao fa tsy tanteraka zany ohatran'izany ke tamin'ny andron'ny Jérémie mpaminany Jérémie mpaminany nahazo faminaniana tamin'i Jehovah ravy ty fanjakana ty jiosy ty ozy izy Jérémie ianareo président mpanjaka na manatina mpanjaka amin'ny Babilôna fa ho avy izy andravanareo fa raha manatina any anareo dia tsy ho faty tsy ho dorana ny tranonareo fa ozy izy mpanolotsaina ny le mpanjaka jiosy le rangaty ozy izy tsy mba maminany soan'ny firenena fa loza foana fa manino io raha vonona mihitsy dia mpanjaka moa nyteny tamin'ny Jérémie aza vao aminao hoe inona ny tena fandehan'le izy dia nitenen'ny Jérémie tamin'le mpanjaka hoe zao ry mpanjaka no ataonao fa raha manao an'izao ianao a dia tsy ho faty ianao sy ny fianakavianao sy ny firenena ty raha manatina mpanjaka amin'ny Babilôna fa raha ohatra ianao tsy manao dia vita ianao ozy izy dia ozy le mpanjaka hoe Zedekia hoe ka lesaka ozy izy latsainy reto le mpanohatra reto raha vao manaiky an'izany hoe io fa vo e anaovan'ireo vava ratsy ny namasinsy toy izy Jérémie tsy anaonao an'izany reo izy fa masiny ianao tena ekeo ny tenin'ny Jehovah dia le mpanjaka moa zany ny jiosy tsy nanaraka ny tenin'ny Jehovah dia tonga taminazy tonga ny fanafian'le firenena vahiny dia ka ho maty tao izy sy ny ankonany rehetrarehetra ka le izy hoe atao analyse tsy atao analyse tsy na natao analyse izy na tsy atao analyse zavatra teneny efa voalaza iny zay ka raha mandray précaution anao zany mety iova dia mety tsisy teny aza koa misy faminaniana miova zany fa rehefa niteny Jehovah dia tsy maintsy tanterahana mariny zany miteny Jehovah dia tsy maintsy ho tanterahana raha ohatra ka tsy nanaraka n'le
torevitra ny mena ianao mekohatra anankiray tsika zao tanàna Ninive Jona-paminany i Jona-paminany inge ny rahan'i Jehovah ndanao izy makanesa ao Ninive anao de teneno fa ho ravako io tanàna io noho ny fahotana mipaika amin'ny lanitra de ina ny zavatra nitranga tsy nety nandeha aloha i Jona fa nitsoka tany Tarsisy tamin'ny sambo nandana ny tany no ny tonga ny losa natsipin-dralatany anaty ranomasina izy lany ny trondro be navoaka ny trondro any Ninive am'izay izy ny farany de tsy maintsy niteny an'izay zany izy na eny daholo ny olona hatrany amin'ny mpanjaka filoham-pirenena hatrany farany ambany na eny daholo le faminany inona ny nataon'le mponina tao mpanjaka mihitsy niteny andao tsika hifadiana hivavaka sao mba mila fo Andriamanitra mba tsy tonga zany loza zany aindretrarehetra zany tantara zany inona tokoa zavatra nitranga tsy nozony tsy tonga ny loza fa Jona tezitra tamin'Andriamanitra satria mety nitabataba ny olona tao Ninive mpaminany sandoka le Jona any faizakozy Jehovah nandringana ny tanàna eto zany tsisy nandringa ka zay natezitra ny Jona hoe za sainao miteny hoe zao nefa tsy taterahanao ny teninao nga ny olona te alala fa za zany ny mpaminany sandoka rehefa tsy nitanterahanao ny teninao hoe de fa tezitra tamin'Andriamanitra indray ngaray mety misy zany ka ohatrany zany rehefa mibebaka le olona amin'ny firenena ka na misy faminaniana loza ho avy ary ao ka mibebaka mivavaka ny olona ny firenena hatrany filoatra any ambany mety an'Andriamanitra manaova an'izay fa le mpaminany ny tenen'izay no mialatsiny entre parenthèse mihinana ny palmolive efa niona tamin'ity fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana zao ty ve pasteur mba niresanao mivantana tamin'try zareo tamin'ny oktobra talohan'ny nandraisan'ny filoha fanavaozana Mikael ny fitondrana nahita ianao vavolombelona daholo tsika sabotsy le fifandonana tamin'ny gendarme sy ny kapisaty tsy haiko 11 oktobra angamba 11 oktobra angamba i lahady 12 za namoaka fanambarana tamin'ny FB navoaka radio télé mangataka ny filohan-drajoelona metra-pialana mba tsy hisy raha mandrika eto amin'ny firenena mba tsy hopotika ny firenena fa ho manaraka an'izay miangavy ny gendarme sy ny kapisaty mba hifanatona anao raharaham-pihavanana ka rehefa miavana sy milamina ianareo dia angatana ny maramila andray ny fahefana opa moa zao nanaovan'ny mpanaona ny fitondrana rajoelona na zao tamin'le akina fa mpaminany sandoka eka raha tsy ialany izy ilany tena hoe miala rajoelona dia hiala rajoelona ialany izy no hoe raisiny maramila dia raisiny fanjakana ka andro tsy taoriana n'iny dia lasa talata niny ange nanao lahady sa latsinainy dia efa vita le fampihavanana tamin'ny kapisaty sy ny gendarme dia talata nanao déclaration i Mikael hoe ndraisiny ny fitondrana dia za hoe saorako Andriamanitra fa mba neno na ny filoha rajoelona ny ala ny havana gendarme sy ny maramila ndraisin'ny kapisaty tamin'ny alalan'ny filoha fanavaozana Mikael ny fitondrana dia fa niona avy eo anareo fa tsy mbola niantso azy areo mbola tsy niresaka tamiko zako moa tsy hoe korony hoe raha nyteny an'izay ka tanteraka zay dia za dia azakazaka hoe mba mboatoerana satria za nilaza n'izany voalohany ka nisy zany teny an'izany voalohany hoe raisinareo maramila fitondrana io tsy sananao déclaration zany na fivavahana na mpanao politika opa zany nazo na zany tamin'ireny e tena developa neranga io dia tsy mahita faminaniana fa tsy loza fanokana-panjakana isaky zay mandeha zao foana isaky zay mandeha zay mihitsy fa ty hoe fanavaozany ity ao anatin'ny analyzenao ve hoe isy fitondrana hoe fanavaozana ny république eto Madagasikara zareo am'izao dia manao arak'izay tratrana inona moa no nanonganana n'le mpitondra tao aloha tao tsy resaka délestage ary tsy mbola nisy fanjakana niongana atao anatin'ny herinandro zany hatramin'izay nisy ny fanjakana lavabe amambolana foana bidon jaune no nanomboany dia niongana le fanjakana fa le fanjakana efa janvier efa fa miteny janvier aty amin'ny oktobra nefa tanteraka lizy dia iza ny olona mahavitanao analyse zany dia samy teny araky ny analysiko
amin'ny oktobra io amty taona ty miongana ohatra analyse politika ny ataonao zay fa tsy miresaka faminaniana ntsontsika raha ohatra hoe analyse ho any ho atao fa le zavatra lazaiko janvier 4 janvier 2025 faminaniny hoe iongana ty raha ohatra ka zao de ijereo hoe miongana le fitondrana de ty fitondrana ty fatany tsara fa nampiongana ny teo aloha bidon jaune ary olana rano sy jio de jereo fa zay zany azy priorité zany zao mamahany io de mety amin'ny pasteur aveo de fa samy efa mamaha daholy efa milaza daholy mako e ny any faritra hoe fa mivany anay ny problème ino moa ny tadiavana fa tsy zay amany problème ny tsirary avy zay mety amin'ny antoko politika GFFM tarihinao zany zao fitondrano zao zay hatram'izay zany zany ny tsy tiavany matetika le mpitondra fanjakana efa amin'ny toerany rehefa avy nanongana de tsy tiany zareo zay satria nahoana izay zany tsy mba midina an-dalambe manongana fanjakana zany hatram'izay nanomboka tamin'ny professeur Zafy nanongana ny Ratsiraka nanongana ny Zafy Ratsiraka ny Verina nanongana azy raha Valomanana tonga tsy nanongana azy zay nanahongany olona risy tamin'ny 2009 tsy mbola nidina teny an-dalambe zay iny koa ny 2018 tsy nidina tany koa zay satria za mahafantatra miandro fotsiny zany nareo hoe zay mandresy sakaiza mimpandresy mahiolole ka zay mako le izy satria hoe fantaro tsara fa mahatonga atsika latsaka amin'ny fanitranatra am'izao io de vokatry ny fanonganam-panjakana nisesy teto amintsika io 89 zany nilaza ny filoratsiraka fa ny taux de croissance économique atsika 9%. Fa hatram'izao ny vokatry zay fanonganam-panjakana ny fandimby nanonganana Ratsiraka tamin'ny 91 hatram'izao tsy tratra atsika tsony any le croissance 9% zay de ahoana moa zany ny akasitrako idinako ny an-dalambe nonga-panjakana de toute façon ny baiboly koa mameraka tsara zay fahefana misy de avy amin'Andriamanitra zay manohitra ny fahefana de manohitra zay avy amin'Andriamanitra dikan'izany tsy anjaranay na ny fiangonana no anohitra zay fahefana misy ty zany ny fanjakana misy eo de zay tsy mpanohitra an'io koa tahakany tsy nanoerana eny Rajoelina tsy nanoerana neny Ravalomanana neny Rajaonary Mampianina sy neny Filoratsiraka de mitovy daholo ka na ianao ary no filoham-pirenena eo de tsy anohatra anao mihitsy satria tsy zay ny filôzofia nomenanay donc io fanjakana tokony noresiko namana nareo zay ve ny anisan'ny problème pasteur Mahiolona tsy mandray namana anao zay mpitondra amin'ny fandimby satria za tsy partisan le mpanongana de kanefa rehefa tonga eo izy tonga ny fanonganana miantso any ny olona andaonao de tsy mety takany tsy nanaovako an'izany tariny tsy anaovako an'izany amty zany koa raha ohatra nge za zao olona ataoko hoe tsy makasiraka n'ty fitondrana ty hoe tsy mety amiko tsy miteneny koa zany vaovao zany hoe avelanao de avelao izy ao rehefa tsy anina za tsy teny an'izany fa maninona ny teniny hatram'izay mpitondra hatram'izay zao fempotaona itondrana io de zao nitranga ao raha mandraika ny alany io ao niezaka ngery ny Filoratsiraka sy Filoravalomanana tamin'ireny 2002 sy 2009 reny tsy nitifitra tsy hanao raha mandrika fa tamin'ny 2002 nitondrany Filoravalomanana zanadambo nanafika teny Ambohimagodra tany Dego tatia Fianaratsoa reny rahantsika mahita tamin'ny 2002 tanora am'izao fotoana zao moa mety mbola tsy teraka ary ny akamarony tamin'izany tsy nalala an'izany poka ihany le raha mandrika Filoravalomanana koa tamin'ny 2009 efa tonga le fotoana anonganana azy niezaka izy ny tsy tifitra tao amin'ny 13 mai satria taditiny lefa aminaniny hoe raha mandrika ny alany eo de niezaka izy tsy nitifitra fa nipoka tery Ambohitsiroatra ihany ny raha mandrika lasy izy dikan'izany maninona ny teny hatram'izay de maninona tsy miteny an'izao raha tsy makasitraka nyty fitondrana ty za mazava ho azy tazony koty manokana ty amiko ty zany farany tena farany pasteur fa mandeha fotoana atsika concertation nationale aona ny hevitrao andray anjara ve ny GFFM satria ny FFKM no mikarakara azy sa moa tsy mpifanohitra nareo sy ny apocalypse sy ny FFKM misy manontany an'izao koa nkely am'resaka FFKM zany hoe inareo ve maninona tsy miditra amin'ny FFKM le fiangonana zany sisa fa mangataka moa nareo fa tsy mety tafiditra le izy tsy hoe tsy mety tafiditra fa le FFKM mihitsy nefa misy sata mifehy azy donc ny sata ny fehny FFKM zany tsy mbola misokatra amin'ny
fiangonana akoatra izy efa tota nefa nidikina FFKM nga hoe fiombonany fiangonana kristiana eto Madagasikara. Madagasikara efatra ihany ve ny fiangonana kristiana eto Madagasikara meny fanjakana lalana raha zay fanafoezan-tenin'ny FFKM zay zany tokony tsisy zokony zandrana tokony ao daholo de ny olona mitomany tehitra amy FFKM ndreny za de gaga anao efa azavaina ory za inona moa no hoe tomaninditra amin'ny FFKM fa raha samy kristianina tsy aleo ve mitambatra ohatran'ny silamo na samy ohatran'ny boudista na ny hindoista tonga de ray daholo fa samy hafa ny dogma na ny doctrine fa amin'ny mahasilamo de miaraka anankiray amin'ny mahakristiana de miaraka anankiray foy momba ny concertation ka ny concertation nationale zany io moa zany nresahany hoe ao no anapahana ny zavatra tokony atao rehetrarehetra izay nanatrika foana hatram'izay concertation nationale fa ny olana amin'izy io matetika ny zavatra tapaka ao matetika tsy izay no mivoaka amin'ilay résolution farany fa zavatra hafa foana no mivoaka de menimenina daholo le mpanatrika zay nge tsy nanapaka an'io fa ahoana koa no vato alatsaka avy any io sisy aka efa io no tonga avy any fa ny fahitako anazy zany le firenentsika zany de misy hery vahiny tena mangeja tsy hahafahan'le firenena mivoaka mihitsy de treretinao hoe anao concertation nationale ave tsika dina ny ilana fanampiana vola avy any velany zany zao fanavozana tokony atao zany enao ny filohan'ny assemblée siteny tamin'ny fandarana teto tamin'ny omaly tena hitanao mihitsy hoe manao fanavozana mihitsy izy fa tokony ho ampidiriny ao anatin'izay fanavozana zay koa hoe raha anao concertation nationale tsika tsy tokony isy hidirany vahiny zany za tsy hoe makahala vahiny fa amin'ny firenena hoe maleo tena tsika ve de fikaonando resam-pirenena ve de vahiny no amantsy azy fikaonando-pireneny fa tsy resam-pirenena fikaonando-pirenena de ny vahiny no amantsy volatsika tsy fankalahana vahiny zany fa hoe zavatra tokony vitatsika eto zany de ao anatin'izay koa anao fifidianana de tsika ve de tsy havita amatsy ara-bola ny fifidianana ataotsika eto fa tsy maintsy ny vahiny no amatsy atsika de rehefa avy eo manana maimizy eo izy de mazava ho azy tsy maintsy ny olona zay mifanaraka aminy no apetrany io za zao ataoko hoe resaka fifidianana tsika nanandrana nanao 2018 za nanao 2018 tsy hoe zany te anao fa zay ny azoko baiko teny anazy zao fa ndany anao mirotsaka fa inao tsy olany efa niteneny misy tsy olany fa na ny vatoko ary tsy niteneniko an'izany fa tsy fantatra hoe inona ny antony asainy mandrotsaka na irotsaka fa tsy olany raha ny lozikany olona ananizin'ny olombelona de tsy manao inona natao koko efa tsy olany fa de hoe zay zany mibaiko ny za tsy miady hevitra amin'Andriamanitra tahaka ny Abrahama tsy niady hevitra amin'Andriamanitra hoe tatao fisorona ny zanako ao vonoiny efa izy ary efa 100 taona vao nahazony io efa nitsitrikitro ny loalika ny rehetrarehetra vao nahazo zazy nefa io ndray no vonono azo toerina ny zany tenin'ny Jehova zany hoe izy manoaza mamono olona ka hoana ny zanako no atao fa nekeny le izy bon nekeko zany le izy fa rehefa nandeha am'izay le fifidianana tonga dra la rosianina rehetra tonga tsy natsoina nanatona natany nazavainy tao am'izay le resaka taty amin'ny farany io izy tsy sondage izy izy le garde du corps rapprocheko anankiray iny araky ny tenen'reto okipako reto fa efa vita izy izy le élection enao fa efatra efa samy manana isam-bato daholy ireo candidat rehetrarehetra reo za tamin'ny voalohany tsy nino assuré ve zany resaka anao zany satria za manao propagande tsy mitatotra olona tsy mizara vola tsy mizara t-shirt sy ny sisa vahoakany zany za manatrika an'le propagande zany tonga ny latsabato nandeha am'izay ny latsabato tsipinakotra enono tsara ane zany ny akotra ary mbola nisy nitsoponina fa nisy toerana sasany tsisy akotra ny tsoponina zany zéro néant néant le izy de enona izy ianao zay hoe ny bopo eny zay tao trano miaraka ireo
mpiambina anareo fa misy 20 tao zay manana délégué de vote anankiroa zay to amin'le bureau fifidianana tsaika am'raiky amby folo zay ny tonga mifidy izy le délégué de vote nay tao hoe 55 pasteur efa nisy 50 tsika rehetrarehetra ny teo voaka avy any nisam-bato ny ariva efatra misy fiangonanay ny fianaratsoa carte anankiray tao Balakely tao fiangonana zandriny rehetrarehetra président fiangonana Zokola tam'izany voaka ny résultat néant na izy mivady ary niady tsy mifidy enao koe zany tsy mifidy na di ny zokonao ny zandrinao enao koa sisy tsy mifidy sisy nifidy daholo aloha fa tsy hita le vato ohatran'izany koa ny tany faritra maro zany néant daholo zany de ino izy izy ianao zany ny zavatra nisy ve zay zany nampatonga an'Andriamanitra ny teny tampoka ndany ianao mirotsaka fa tsy holany na lalako le procédure ny fifidianana eto amintsika amin'ny lafiny anankiray aloha secret ambony be zany secret d'état sy ny namany sy ny sisa ary zany fa teneniko zany satria tsy voazao vao nyresaka an'izany dikan'izany efa teo zany vao nalala fa zay ke zany natonga nyrehefa aminanina hoe apetraka ianao fa na fifidianana zany no ipetrahan'le filoham-pirenena na apetraka le olona efa vita melo ny contrat sy ny resaka de tsy nanao tsony tamin'ny 2023 satria fantatro fa tsy mbola izaly ho apetraka fa mbola averina le filoha teo aloha fa roa taona ihany ny azy no febitaona hipetrahany eo roa taona sasany zay zany ny zavatra azo donc ino moa zany joary mbola andeha rotsako am 2023 nefa zay nanao congressy ny mpanaraka ny ZFFM rehetra ny antsoantso daholo mangataka anao président mirosahanao efa fantatro le zavatra misy procédure iko ino mbola irotsako nefa tsy zany ho apetraka ao de zany teny tamin'ireo candidat 11 candidat reo nampitaiko ny afatra hoe ianareo zay mieritreritra anao boycotté ny fifidianana 2023 io aza makany MCN maka laharana fa raha vao maka laharana any ianareo vita ny élection ka na iteny ary nareo hoe zay tsy hilatsaka hitaonany olona tsy fidy efa mahazo nisam-bato daholo nareo raha voavoaka avy any amin'ny seny numéro anareo mahazo numéro filaharana zany dina hitejerevo tokoa fa nanao fanentanana angeny 11 candidat sy teny ny farany nanao propagande nrotsaka fa le 11 candidat efa nijanona tsisy nanao propagande itsony ary efa nitaona ny olona tsy fidy dietrerety 10 candidat efa tsy rotsaka fa maninona mbola mahazo vato daholo zareo satria fa vita tele mseny tenenina zany zareo fa tsy mahaiola inona mahaiola iola mampiresaka mahandaingy io fahaizako zany afaranako le resaka an'le resaka politika satria miresaka manko anao hoe conférence nationale ohatran' zany ao no anapahanany rehetrarehetra fa zavaiko fotsiny le zavatra misy eto am'le firenena satria betabe le olona tsy malala fa de manompanao fotsiny izy amy zavatra misy zay nisy an'izany la miteny ole président lany-bahoaka io lany-bahoaka ahoana moa candidat efa folo zao no manentana ny olona tsy fidy de mbola ifidy ihany olo tsisy hafa am'izay ny tamy 2018 tadidiko tsara filoha gasikara teny tamiko hoe mpanao gazety gasikara ministre am'izao fotoana zao hoe nareo angery pasteur rehefa resy ny fifidianana de manina raha manginy fa mamoroporona zao aiza koa misy bulletin précoce sy ny nama sy ny sisa zany makatsy makaro sy ny sisa de meko anazy le preuve ty ary anankiray hoa tam'izay ary mataoko hoe mbola sara ihany sara raberso nilaza fa tsy rotsaka izy de fa nalala daholo ny gasy rehetra fa anona ny foloany rajoelona ka maninona izy tsy nirotsaka mbola naresy ny premier ministre Belgique mafaly Ravelonarivo nefa izy efa tsy rotsaka de iza joary ny olona miakatsiny nde fiteny couillons imbécile de hoe enao joary efa candidat fa tsy rotsaka de tiako joary de mbola jatsaka vataonao ihany fa efa vita le izy efa mananisambato daholo le candidat rehetrarehetra de mivoaka ho azy izy de iny zao le fifidianana tamin'ny 2023 iny ko mitovy am'izay ihany ka itsika zao raha anao fifidianana n'ity ny amako de efa niteneniko raha ohatra ka mbola atotany Afrique du Sud io bulletin io na fifidianana solombavam-bahoaka io na filoham-pirenena za ohatsy anao tsony raha mbola totany satria ihany ny mana fanomeza-pahasoavana
manao an'le bulletin précoce fa neto amintsika tsy mahavitany zaho tsy anao ntsony a raha mbola misy io zavatra io fa zay moa zany nyainantsika eto am'le firenena de miara-moeteto daholo tsika fa ny angamba ny avitry farany a amin'ny ty fanjakana misy atsika am'izao fotoana zao ty andehantsika itomba-nda e mba hiditra antsehatra mba iaro le firenetsika mba tsy ny vahiny foana no anjaka eto fa tsisy vahiny faly amin'ny androsoanao zany satria raha vao mandroso anao de maleo tena de nidikan'izay tsy akondohany aminazy tsony tian'le firenena vahiny zany de tsika iakondoha aminazy mandrakzay de am'ty zavatra mitranga ty zany efa mba fanovana ny atao e de andao miaraka itomba-nda daholo hoe mba iaro ty fanjakana ty am'izay mety ho fanafian'ny na avy any ivelany na avy ato anatiny mba tsy sy ny fanonganam-panjakana isak'izay mandeha lava zao zay manapotika ny firenentsika ok zay paster fa mihoatra be le fotoana tsika paster maelo ty zany tsy azo resahana elaela fa tenenina tanin'indreo mandeha izy de lavabe misaotra betsaka aloha e ka tsy aloha hoe mba mazava aloha le resaka zany na maika iala ety nefa tsy azava ny resaka de manjary lany fotoana fotsiny ko tsika fa mba misy zavatra hoentin'ny olona zay hevitra ny ana voakako analiziny navoakako fa tsy faminanina zay ny zavatra misy eto amin'ny firenetsika de mba samy mba mijery hoe ahoana ary ny fomba atao ivoatsika am'izao krisy zao raha mila namony ny tsirary hafa raha mety ny teliko de raiso raha tsy mety teliko ny ariny fa azazany ho ariny sora tompoko makasitraka de tapitra ny fandarantsika mametraka ny matrapiona sy matrapiresaka indray tomboko avy sy tomboko